miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo fitsangatsangana ny tokantrano imaso. Anisan'ny zavatra mampalahelo ravana fa marobe ny vehivavy no mandefa afatra ato amin'ity pejy ity mitaraina ny amin'ny hoe efa taona maro ny arahana mipetraka tamina lehilahy anankiray ary efa niteraka sy ny ohatran'izany nefa dia tsy mety miroso amin'ny fanambadiana mihitsy ilay lehilahy, tsy mety misoratra akory ary voadiondry fotsiny zany dia efa zay. Sasany ara tsy vita voadiondry akory fa dia efa niara-mipetraka satria hoe bevoka tamin'ny voalohany sy ny ohatran'izany. Ny zavatra teneniko foana aloha dia ny amin'ny hoe efa diso ohatrany ampendohana mihitsy zareo satria raha ny tena marina tsy tokony hiara hipetraka mihitsy aloha raha tsy efa vita farafaratsy ny fisoratam-panambadiana. Satria nahoana ny fitsangatsangana raha ny baiboly ny jerevantsika dia firaisana amin'ny olona tsy vadinao, zay ny dikany hoe fitsangatsangana. Ka le olona iarahanao mipetraka na dia ataoko hoe bevoka aza niterahanao aza raha mbola tsy vadinao, sady tsy ara-dalàna zany ny fifafiarahanareo, mbola tsy ara-panjakana zany hoe mpivady ianareo dia ny dikan'izay fitsangatsangana zany ny fiarahanareo amin'izay fotoan'izay. Ary zay koa no andraisan'ny fiangonana azy ka mahatonga ny fiangonana maro tsy manaiky an'ireny olona reny anao asa amin'ny fiangonana na andray fanasan'ny tompo satria hoe mbola mitoetra anatin'ny fitsangatsangana izy. Ny Genesis 2:4 rehefa jerevantsika dia tena mazava tsara ny amin'ny hoe misy dingana io fanambadiana io. Andaony rainy sy ny reniny izy ny lehilahy, avy eo hikambana amin'ny vadiny ary avy eo ho nofo iray ihany izy roa. Ilay andaony rainy sy ny reniny dia ilay fahaleovantena iny. Ilay hoe hikambana amin'ny vadiny dia iny ilay fanambadiana ary ilay hoe ho nofo iray ihany izy roa, dikan'izay aoriana ny fanambadiana ny firaisana ranofo fa tsy mandeha aloha akory. Dia lasa mitoetra anatina fitsangatsangana zany ilay olona raha ohatra ka miara-mipetraka izy nefa mbola tsy vita ninina akory. Ary io tena fakapanahy be ho an'ny tanora. Ary zay dia tena tia nafatra ny tanora rehetra, indrindra ny tanora vehivavy ny amin'ny hoe raha misy olona te hapakabady ianao, raha mbola tsy anaiky hisoratra aminao izy aloha dia aleo mihitsy ny tsy manaiky hiara hipetraka aminy fa rehefa avy eo ianao arirarirany, tena arirarirany ary be dia be mihitsy no mitondra fangiry firiana ny amin'izany zavatra izany. Ary tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra ilay izy, lasa tsy afaka mandray fanasan'ny tompo, lasa tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra sy ny ohatran'izany ilay olona satria mbola raisina toy ny hoe mitoetra anatina fitsangatsangana izy. Ka tena mila mandinika antsika ry havana, indrindrandrindra itsika dia kristianina. Ataontsika excuse foana ilay hoe ka mbola tsisy vola, mbola miandro fotoana sy ohatrany. Ny fotoana dia efa misy nomen'Andriamanitra anao foana ary tsy Andriamanitra mihitsy no manembotra an'io rarahanareo io fa ianareo no manembotra an'io. Fa raha ny tena marina mbola tsy niaraka akory nareo dia efa avy izay ny fotoanan'Andriamanitra iarahanareo hanao hitondrana ny tokantranonareo amin'ireo dingana samihafa ireo. Raha tsy ilaza fa tsy ny farafaratsina ny fisoratam-panambadiana aloha. Ny vodiondry dia tsy midika ninina mihitsy fa iny dia tena hoe fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny fotsiny. Fa raha tsy vita fisoratam-panambadiana ianao dia tsy mbola eken'ny fiangonana ho ara-dalàna mihitsy ny fanambadianao. Zay aloha dia tadidio zay. Ary eto koa dia tea nisy teny kely ho an'ny lehilahy satria ny lehilahy moa matetika ny tena tsy mazoto mihitsy amin'ny fisoratam-panambadiana io, ny amin'ny hoe olona efa niarahanao mipetraka nandritra ny taona maro ve dia mbola tsy vonina ihany ianao hifamatopiainana aminy, dia mbola misalasala ihany ianao hapakatra azy. Tadidio fa ny nofinofiny vehivavy rehetra dia zany hoe ho ampakarina zany, zany hoe hanambady zany. Ka raha mananjanaka ianao, mananjanaka vavy dia mbadin'io ny zanakao vavy hoe raha misy olona ka vadivadin'ny olona fotsiny fa tsy ampiakariny akory ny zanakao vavy mety mba alahelo ihany ianao. Ka azo atao an'izay ilay olona izay miara-mipetraka aminao fa endrika tsy fahamatorana ilay izy hoe za mbola tsy te hiditra dia resabola foana no atao problème amin'ilay izy. Nefany raha ny tena marina ny sitrapon'Andriamanitra no ambony zay vao ny arabola. Ilay arabola manko dia hoe tianao zavatra ngezabe sy ohatrany, lasa ohatrany hoe ilay voninahitra sy ilay deradera zany no tena important. Fa ny sitrapon'Andriamanitra zany afaka miandry, fa ilay voninahitra iny no tsy azona ileferina mihitsy ka tsy maintsy raha anao an'io zay dia tsy maintsy atao zavatra grandiose be sy ohatran'izany. Fa tena azo atao tsotsotra izany fisoratam-panambadiana zany. Ary eto dia tena mampirisika ny mpivady rehetra, mampirisika ny mpivady rehetra. Za moa rehefa mampianatra ny tanora dia tena miteny mihitsy ao amin'ny katekômena ny amin'ny hoe rehefa olona tsy hakavady ianao na efa niarahanao mipetraka 3 taona za hialao, fa milalao anao fotsiny izy.
tsy vonina aminao akory izy ary ray minitra ny alany aminao ao satria tsisy engagement tsisy fifamatorana akory ianareo aza mandany fotoana amin'ny olona izay tsy vonina isengage aminao akory fa mbola asana mbola misalasalana tsy fantatro efa zaza firy ve dia mbola isalasalana ahoana ihany ary eto koa dia tia nafatra ny tanora rehetra mihitsy ny amin'ny hoe aza manaiky hiara hipetraka amin'ny na dia efa misy zazakely aza dia aloha foana aloha mipetraka any amin'ny ray aman-dreninao fa rehefa tena vita mihitsy ny raharaha zay vao miara-mipetraka satria olona efa tena mifamato-piaina izany no miara-mipetraka ary ny tokantrano ara-dalàna ihany no misy ny fitahian'Andriamanitra ny akabetsahan'ireo olona izay mitondra olona tokantrano dia rehefa nytaniko foana ianareo vita soratra sady mbola tsy vita mariazy sady tsy mbola vita dia misy fiantraikany foana izany ka za te hiteny amintsika amin'ity an'io ity mety misy fomban'olona le izy fomba tany soatran'izany ny amin'ny hoe tsapaina aloha testena aloha dia tsy miteraka soatran'izany fa tsy fomba kristianina izany ny kristianina dia hoe fitiavana dia fitiavana an'Andriamanitra aloha no lehibe indrindra zay vao fitiavana n'olombelona fa tsy hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra pastera ka rehefa miara-mipetraka izy dia zay ny fitiavanao an'Andriamanitra aloha fa sao dia fitiavana hamotika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra io fitiavana io amin'izay fotoan'izay ny fitiavan'Andriamanitra ny lehibe indrindra fa tsy ny fitiavan'olombelona ka dia mila mandinika antsika dia mila mitandrina antsika mangataka ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy mba hisoram-panambadiana izay olona mbola tsy vita fisoram-panambadiana nefa dia mitonona hoe kristianina fa manjary miaina anatin'ny fijangajangana foana isika lasa le fihetsepo ny mandeha aloha fa tsy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra lasa le lojika sy le raisonnementn'olombelona fotsiny amin'ny aleo aloha iandry kely aleo aloha ataondro le sitrapon'Andriamanitra zany ohatrany hoe atao ambanin-javatra avy eo amin'izay tsy mandeha le fiainana tsy miditra ny fitahiana mikorotantsika dia hoe ahoana izy ity hoe tao ambavaka sy ny ohatran'izany nefa dia zavatra ohatran'izany ane dia mety ho fototra mahatonga ny devolo tafiditra ao anatin'ny tokantranontsika dia manakorotana izy ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra teny manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly ka tena mila manapa-kevitra isika rehefa hoe kristianina dia aleo manaraka dalàna misora-panambadiana mba hahafahanao tena mandray fanasan'ny tompo sy ny ohatrany mahalala tantara be deabe ny amin'izany sao anatin'ny fitondram-piangonana fa dia miverimberina foana io ary eto ny mahatonga ny amin'ny teny manafatra mamerina ihany amin'ny tanorany amin'ny hoe na dia efa be voka azy ianao aza tonga dia maimay hiara hipetraka amina lehilahy zany fa ho arirarirana eo ianao ary hitomany tena eo ianao tadidio zao teniko zao hitomany tena eo ianao fa aleo mihitsy rehefa vonina izy ka tena vonina apakatra anao zay vao miara-mipetraka aminy ary zay koa no sitrapon'Andriamanitra ka dia mirary soantsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.